Eka! Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbola tsy ao nareo Ay, beny ary Anoko tsika faly miarabatsika rehetra amin'izao andro alahady manomboka mangatsiaka midina aty amin'ny 9 ambin'ny 10 degré ny hafanana aty aminay zany inona moa filazana zany zany ny termometra aty aminay termometra moa zany filazana zany sa inona okare zay zany maripana aty aminay 7 ambin'ny 10 degré eo ka dia akory aby tsika faly manona mbola tsara manahoana tokoa tsaratsara tsambakaina ataotsika mianakavy akory eo tara satria tena hoe azavaiko aminareo any zany amiray any Madagasikara izy fa tsy amiray aty Frantsa fa tena mba hifonana re tena hifonana satria tena zao zany tiako fantatrareo hoe tena salut cousin, tu vas bien, ça fait un moment bon tena azavaiko anareo zany hoe adiniko hoe ay moa za manana tokantrano, adiniko hoe ay moa za manana vady aman-janaka ary ny tena gravy dia adiniko hoe reo vady aman-janaka reo mba mieritreritra momba ary adiniko tanteraka hoe tamin'ity herinandro ity ny anniverserako dia za moa nangataka hoe tsy hanao fety zany amin'ny anniverserako satria tsy hitako zay zavatra hoe exploit vitako zany ka mérité an'izany aho hoe hanao fety zany ny amako zay ny fiainako zany tsy mba manao fetifety zany raha tsy hoe misy zavatra vita zany na ohatran'izany tout se mérite pour moi zany nanao an'izay dia ka rehefa vady aman-janako rehetra zany nalahelo be mihitsy dia tena nanomana zavatra izy ho anahy andro any alahady zany tena hoe en privé tena strictement familial taritin-drareo aho hiantsena dia za moa zany niandro anaty tomobile fa eo aho zany vao tonga saina hoe tena misy manoratra hoe fa 13 heures à Madagasikara ve sa 13 heures à Frantsa dia voatery tsy maintsy namaly aho hoe ho avy ahy fa tena ialako tsiny reto fa noho izay antony zay hoe tena noho ny fitiavana an'ity le atao tsy atao hoe fitiavan-tanindrazana na fahifampizarana na hoe tsy foky loatra nareo zany ary za koa raha tsy manana anareo ohatrany hoe hafahafa zany nareo koa rehefa tsy ara-potoana tsy mahita anahy ngeringerina be ny ihany koa zay moa filaza azy miteny gasy tsy mitabataba fa menmenina daoly hoe aiza ohatran'izany ka tsy hanomezako tsiny anareo fa tena zay le olona tena antony hoe tena le ry zany lasa adinina hatramin'ny tokantranony adinina hatramin'ny hoe anniverseran'ny olona mieritreritra ny hanao zavatra ho anazy sy ny karazana ka dia ialako tsiny raha antsika dia resaka kely am'le inona le Nepal sénateur constitution tonga dia ataoko inona re ataoko tonga dia indray miaraka satria linina éditorial azoko fanohizana le izy araka ny efa nolazaiko tamin'ity herinandro ity dia hoe na inona lazaina na inona fijery dia tsy zaka mpitondra fanjakana malagasy na mpitondra fanjakana naiza naiza eto ambonin'ny tany ka manao zavatra tsy mazava manao fitantanana tsy mazava ary marefo dia marefo ny tanjany miohatra amin'ny herin'ny vahoaka ary indrindrandrindra moa fa zatra manery
sy maneritery sy manindry vahoaka dia tsy mataty ary mangoritsina miorikoditra velo tahotra mahita an'ireny zavatra nahita tan'ireny zavatra nitranga tany Nepal ireny. Araky ny teneniko hoe niainako ireny a, ary tsapako tsara ary nijoroako vavolombelona teto hoe ahoana ny tahotra sy ny degré ny fatahorana azo amin'ireny, fa tena teneniko anareo aho hoe tena tsy moramora, fa eo anao vao miverina azy ireo hoe tena saoran'Andriamanitra tsy nanao ratsy, fa mbola nisy ihany hoe nahita hoe ty olo ity tsy tao fa tatio ary efa tatio. Zay zany le izy hoe tena voaly mainty manko le lanitra, tena voaly mainty ary reto tanora tena niazakazaka nanapotika nirégler ny compte-ny ray manontolo arak'izay tratra. Ary le izy no tena mampivarahontsana an'izy de zao le raha ohatra anie zany ny adiadiana tsara ny hoe point par point zany a, araky ny efa nataotsika tamin'iny herinandro iny vao talata angambontsika de efa nanao an'iny na latsinainy nampitovitsika ny kahan'ny Nepal sy Madagasikara. Nepal ary mbola manan-karena no Madagasikara, lavitra be. Any Nepal tsisy délestage, tsisy problemana rano. Ny corruption Madagasikara mbola corrompu kokoa, lavitra be ny classement. Fa ato amin'le hoe réaction an'le vahoaka, za moa zany tena nandroso mihitsy ty ary niteny aho hoe mbola tsisy dikany amin'ny attitude an'ny vahoaka malagasy reny tany Nepal reny rehefa taitra ny ampopon'ny malagasy. Tsisy dikan'ireny tsy ampy, tena teneniko anareo hoe tsy ampy ampahafolony akory. Jereo tsara le ramatoa le vadin'ny ministry ny finance sa ministry sa premier ministre iny, mbola nisy niaro a, mbola nisy nanao hoe aza tifirina totondry a, mbola nisy nitsetra anazy teo ananina teo. Fa za tena miteny anareo fa ny malagasy efa hitako aho zany, ary efa niteneniko anareo hoe teo ambany masoko no nahitako an'izany hoe moellon iny le carré carré iny. Saika anakana ho aza zandray saika vonon'ny olona teo. Niataka angianako zavatra tena fahafipoakan'ny loha io tantaraiko taminareo tam'izay, ohatran'ny fipoakana grenady. Fa io miara-mioraka izy menakava ohatran'ny comme si c'était un soulagement général na populaire na tsy fantatro ny filazany zany. Io olona io dorany eo ambony pneu. Tena hita tamin'ny masoko zany fa tena hoy za hoe tena hiarifida ndao tsika miala eto. Ndao tsika hiala eto fa tena tsy zakako io. Eritrereto ary nefa za ty bandy be enjana ihany koa raha ohatra hoe tsisy fisian'ny fo zany a. Fa tena tsy nazahy e, tena rehefa teritra zany io malagasy io tsy miala tsiny atoko fa tsisy marijefy. Io zany miainga ary moins tsekorika. Fa tonga de io plus io tonga de mihoatra io, ohatran'ireny tomobile hoe tonga de poka le kilomètre heure iny tonga de mirefitra. Raha échelle de 10 zany ny ambony indrindra, raha mbola 15 tsy ampy ny fahatezerany malagasy rehefa miainga eo.
Fa io tsy mahasaka anazy io e. Satria ilay izy mitambatra, 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 mitambatra ao. Ianao moa de mieritreritra fa tsy menatra amin'ny malagasy hoe iny andeha hilahatra zany amy 5 maraina de efa milahatra ohatry ny ondry. Aka vary ray gony, aka menaka, aka vato-tsindro, aka an'ity vato zao tsy vato tsy haiko ty intsony. De menao mieritreritra hoe manome andreny de mahita an'le malagasy mitsikitsiky ianao. De le malagasy iny hoe manana misy olona tsy mahalala an'zany a, fa mila mifandray amin'olona vo lasa aloha café a, azafady tompoko. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Mbola voakarakara ihany rahabaina anao de fa tokony ho be diary. Mila mifandray amin'olona vao mahatsapa an'zany satria le malagasy a misy toetra io, ary ny toetran'le malagasy tant que mbola azony afenina aminao de afeniny aminao. Fa rehefa tsy zakany intsony de tena asehony aminao ray manontolo mihitsy. Tena asehony aminao ray manontolo mihitsy. Ny malagasy dia manana snobisme intellectuel zay. Vitsy nareo zao mahalala an'zany. Quel que soit ny niveau-any a, natao raha hoe T2 izy nianatra farany a, tena tsy tratrany malagasy le tsinitsindriny. Dinihina zay ao anatin'ny fiarahamonina ianareo quel que soit ny niveau e, na any amin'ny niveau farany ambany indrindra na hatrany amin'ny faratapony indrindra. Tsy zakan'ny malagasy ny hoe tsinitsindrina. Na tsinitsindrinao ara-bola izy, na tsinitsindrinao ara-pahaizana izy, eny ny ara-panalo izy tsy de manana loatra. Fa tena ny ara-bola sy ny ara-pahaizana. Ka iny anao zany tamy avany maninontsindry azy. Indrindra moa fa ianao manana pouvoir de modiny gisa, modiny vendrana satria izy tsy manana orangotona de araisiny ny avany aminao. Raisiny zay omenao. Ary eo foana ny mahatonga an'le malagasy miteny hoe tena le olona ampiana foana matetika no mivadika. Ben oui. Satria izy mieritreritra hoe tsy tokony ny vola vary na menaka nomenao azy fa tokony hoe vola tena ahafahany miavotra hoe io manangana ianao épicerie, na hoe io tany mambolezy ianao tiany omby, tiany charrue. Nataonay zany tamin'ny andron'ny fisondromonina nalefa tany Bevato sy Bematazana tamin'izany andro amin'ny faritsy Moyen-Âge iny. Efa tanàna be zao, tanàna be zany amin'izao fotoana zao. Taloha zany tanàna kely raha nisy de nisy olona fianakaviana 20 no mipetraka teo. Tany amin'ny taona 1970 zany. Tany amin'ny année 90 tany. Nanomboka année 87 ny fisondromonina natao tany. Ohatran'izay ny zavatra tiany mety amin'le malagasy. Fa ianao mieritreritra hoe faly. Entinao ny artiste de mahangon'olona ianao de mieritreritra ianao zany hoe zany deba zany tena tompony. Aveo le izy mivadika, ianao indray gaga. Tsy hainao namody gaga. Mahafantatrao hoe zao ny ity zavatra ity manana forme latente ary micréer
haine ho an'ny malagasy ny fanaovana azy tahaka an'ireny esclave reny. Formana esclavage manko zany. Ianao tonga ao miaraka madio lamby ianao, snob be, fantany anao fa ny fiara mangatsakatsaka be, ny jet privé be, ny solomaso miainga tsara, ny famantaranandro ao tsara, ny kiraro mandilatra de mandilatra. Izy tonga eo nefany fa tamin'ny 4 maraina de efa nataonao nilahatra tao. Taoninao natao ny safotra. Raisin'izay omenao, tsy manao sarongotona izy. Fa rehefa tonga amin'ny mouvement général, efa fantany ary ny lalana. Ary efa fantany ane hoe tambatambazanao izy mba tsy ho tesitra e. Fantany ane zany e. Fantatry le olona mandray ane hoe za mena an'ity de tambatambazana mba tsy ho tezitra, tambatambazana mba tsy hirotaka, tambatambazana mba tsy hikorotana. De mandray ny olona, de miditra ny olona. Fa rehefa tonga am'izay mouvement d'ensemble, ary eo mahenjana an'ireny Nepal reny mampatonga an'le hoe tsy zakan'ny mpitondra na ny olona miaraka aminao anatiny reny zavatra miseho reny raha azony atao no censuré ny sary am'ireny dia censureny. Fa saingy tsy afaka izy satria paritaka eran'ny réseaux sociaux, hitan'reto tanora malagasy, hitan'reto vahoaka malagasy hoe ay ohatran'izao kay fanaovana azy. Ay ve rehefa maro tokoa kay ka atahoran'ny tafika. Ny tafika koa mahita hoe ary rehefa vraky be le vahoaka ohatran'ny ratsy ny afera. De samy traumatisé eo, samy mahazo aina eo, ny vahoaka mahazo aina mahita an'ireny hoe ay zao fanaovana azy. Ny tafika sy ny miaramila mahita an'ireny hoe ohatran'ny ratsy ty a. Fa raha ohatra ka raha ohatra miainga zany miainga tokoa ohatra antsika nitaraka Aziz eto, vary le roa ny tafatsoaka, teo nisy ny fifampidiniana atsimo, fifampidiniana avaratra, hatrany Tamatavy, mifampidinika hoe ahoana ty fa ohatran'ny ho ratsy ny afera. Antananarivo sy Tamatavy matetika no ohatrohatran'izay. Fa misy tongatonga saina miambadimbadika any zany, ny vahoaka miandry fotsiny, miandry hoe entiny ny araky ny nazavaiko hoe efa ao aminareo le fahatezerana, efa ao aminareo le faniriana hoe iza nitarika an'izy. Fa fantatrareo koa hoe raha ity no mitarika de tsy mety nareo. De hitatsika eo fa tsy maintsy misy foana ny fomba fisehon'ny zavatra rehetra araky ny nazavaiko hoe raha nitolona anie zay tany amin'ny 2003 nanala an'izany marika ravalomanana zany jusqu'à 2008, tsy nahita olona zay ary teo ny naolana an'le tolona anay satria teo ny namafy an'le hoe iza ary natao solony. Zay nieritreretina solony tsy mivaliden'ny tompon'ny lakile. Ary nisaorana n'Andriamanitra fa olo-kendra ny ampatoratsiraka Didier tamin'izany hoe efa za mihitsy ny tsy mety tsony fa aleo meko olo-kafa. Mbola nanana vahoaka izy tamin'izany ary vahoaka manalikisany. Zay no nahatonga an'ireny le izy tenany mihitsy no niteny hoe mbola vahoakako ne le niakatra teny Antaninareniny reny fa tsy vahoakanao Andriamatoa Andry. Ary marina zany, tao anatin'ny fond mouvement ne ny olon-dratsiraka ny tena nietsika tao e. Fa i Andry Rajoelina anie olona miforonina
Taty amy 2008 vao nicréeny e. Nicréé nahaka an'le izy hoe hanao hitondra an'le tolona. Rehefa vita ny tolona de mipoitra am'izay ny tena tompony. Akanjo ny sabordeny ny spoileny teny ampanodinana le zavatra, de zay no nahatonga antsika mianakavy hoe tafiditra ao anatin'ny nika izy io. Ary zay no mahatonga an'io zavatra io mikatso am'izao fotoana zao satria hoe raha am'izao fotoana zao no alefa indray koa ny 2009 bis zany, de hisy olona koa tonga de hisidina an'io any ampanodinana, de very momoka fotsiny ny zavatra, de le vahoaka malagasy any no mijaly. Le vahoaka malagasy any no mila mitady kirarony, tsisy olona afaka haka risika am'izany, fa de zao miandry ny rariny eo arakaraky io fotoana isiny ny émergence par rapport amin'ny hoe ity olona ity zany no izy, de zay zany ny vandehany. Hiditra ao anatin'ny resaka fanovana constitution antsika sénateur tsika. Nilaza moa zany ny HVM iny zany fa tsy hanao amin'ny resaka resaka fifidianana sénateur safidiny iny, ary za moa zany tsy afaky niteny hoe mety zany na tsy mety satria tsy anjarako no mitsara an'izany na miteny hoe eny na tsia. Ny zavatra fantatro fotsiny de zao: efa tamin'ny fifidianana tamin'ny farany teo no niteny hoe na anareo candidat anankiray unique, na anareo tsy manao daholo, boycottenareo fifidianana. Inona no anton'izay? Fantatro fa tena anisan'ny tena natahorany Andry Rajoelina ny hoe raha lasa misy deuxième tour de tanteraka le tenin'ny Afiliori Kotomalala hoe tout sauf Andry Rajoelina. Mipipihany par tous les moyens dia misy tamindreo le candidat reny hoe tamindreo netsika fotsy reny hoe sous la bourse Andry Rajoelina. Miteny hoe zao no nampanankarena zao no nampanankarena hatram'izay ianao tsy hita teo ny olona le fifoviana ny malala zany hoe reto aby mpanankarena, tapitapika eo ianao mpanankarena tapika eo ohatrany mampagaga ihany le zavatra, fa de bon zay moa le miracle mon ami ao Madagasikara, ohatrohatran'izay le zavatra, tsy hidina hevitra iny. Fa vitany Andry Rajoelina tanteraka ny plan zany araky ny lazaiko hoe raha ohatra nareo, satria ianao rehefa manao analyse zany de mipetraka amy placen'le olona hoe ahoana moa zany ny anapitehako an'izay le hoe tout sauf Andry Rajoelina zay, de hanorana candidat maromaro aho. De zay mihitsy no nataony Andriamatoa Rajoelina, namorona candidat maromaro izy, telo efatra. Reo candidat telo efatra reo ny opération andreo de hanapasaka an'le probable solidarité zay mety nisy na zay tokony ho hisy tonga any am'le hoe tout sauf Andry Rajoelina. Zany hoe reo telo efatra rehetra zany dia tsy nanaiky mihitsy nisy ny candidat unique. Ary rehefa tonga ny solidarité de mipasaka roa izy de mifampizara ireo mercenaires ireo zany. Zay zany le izy. Ka rehefa nandeha le izy dia affaiblir reto satria zaraina roa fortrany de vita ho azy le hoe premier tour. Tsika tany amy 2019 efa nilaza hoe rehefa tsy ataonareo ny tsara tout sauf Andry Rajoelina de ho lany premier tour Andry Rajoelina, satria tsy hanao face à face mihitsy izy deuxième tour, satria resy izy raha vao misy deuxième tour, resy izy
Ary sarotra aminy angala-bato satria verina 2002 bis io raha vao tonga tam'izay. De tonga de niforceny rehetra variana miady satria zay koa n'opération nampanaovina an'ireo hoe ry attaqué anao de zao ry de alefaso ny bruit ary mandray vola ary amindry ndry am'zao de rehetso koa moa tsy manana maturité politika de samy miady mifandritaka tao mipanakorotana foana. Zay zany le izy. Tsy vitan'izay fa rehefa nandeha le fifidianana mbola nisy any ny Alabato sy ny Ramborazy sy ny karazany. Ny tiako atongavana de zao, n'inon'inona fifidianana ho ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy crédible, tsy fiable. Lany vola lan'ny harena fotsiny eo anao fa tsy ho lany ianao. Raha ohatra ianao zany aty amin'ny fanoherana nandeha hitondratonana am'zany. D'autant plus ny circuit rehetrarehetra andalovany vato na ny urne na ny grange électeur efa andry zalahy daholo. Inona ny andehananao andeha hilatsaka hofidiana am'zany. Efa fantatrao zao fa akoho vavy mbola forcenao akoho lahy. Fa fantatrao zao fa efa potika le atody, simba le atody. Mbola forcenao ihany le akoho hikotroka azy. Tsy mety io. Marina zany ny SVM hoe non seulement tsy ara-dalàna en plus tsy fiable, en plus tsy valable. Zay zany ny amin'iny. Fa zao eto zany de te hanao hoe te hanao défi amin'Andriamatoa Andry Rajoelina ary sady fanoloran-tsaina nomeko azy zany. Zao zany de za zany tena mahita hoe ianao raha vao raikitra nirotaka de niboridana tanteraka ianao. Hiboridana tanteraka ianao satria ny antony de zao. Ny olona rehetra tena nitolona tena akaikinao, averiko, ny olona rehetra tena nitolona nanao sacrifice ho anao, je ne sais pas par quelle manière, quel en était l'art. Fa ohatrany manana talenta mahay manisaka olona zany ianao, na hoe manisaka olona indrindra fa ny olona tena nitolona sy niady ho anao. Zao zao miteny anao hoe raha miteny anao zany hoe Michel ministre ny enseignement secondaire zany. Taiza zany tamin'ny andron'ny tolona. Na izaho zao ara niaraka aty mbola nitolona ho anao noho zany olona zany adininao ve ny metsoka anao amin'ny andro any lafiry hoe Andry Rajoelina ho avy eo miaramila hisambotra anao fa ndana mitsoka. Efa rano 300 telefoninao tam'izay numéro. Ary mbola totra zay foana no ataonao ary hatramin'izao satria porte-bonheur ho anao. De anao tam'izay fotoan'izay efa niala tao tsika efa lasitsika. Na de tsy d'accord ary za tam'izany hoe i Andry Rajoelina menany alina, là il s'agissait de dégommer Marc Ravalomanana qui commençait à déranger aussi, à être qui était aussi égoïste qu'on l'avait pas prévu. Za tsy mitady toerana fa tiako tenena maro ny olona ohatran'izany nanodidina anao teo. Fa zao reny olona reny ohatrany mialagalana, le olona reny indray no lasa
Au lieu d'être tompo-trano zany no filaza azy, reny olona reny ndray no lasa mpanofa-trano. Ka izy reny sonodiloka aby misy an'ireny tamin'ny andron'ny tolona zany. Fa nga araky ny teneko anao hoe Andriamatoa Rajoelina, reo olona reo taiza ny bomby zany. Izy teny anarano miteny tamin'ny Moramanga. Andriamatoa Rajoelina, efa nyteneniko anao hoe reo olona siteko aminao reo, ry Michel, ry Bombo sy ny karazana, maheno manko endrana be ny fedina ho candidat ho sénateur, de misy ny tompo-tranonay no ampandeferana. Tsy lojika amin'ny politika zany. Ny olona niara-nitolona taminao aloha ny priorité, na inona zavatra lazainy amin'ny candidat anao. Am'izay koa ahafahanao mandrefy ny tanjakao, ny tanjaky ny olona miaraka aminao. Oui, am'zao de tsisy antony mihitsy ny tokony hidikidirany Lalatina any amin'ny parti hoe andehanao plateforme nareo menakavy, dia ny Lalatina Rakotondrazafy hiditra ho mpifaninana ao anatin'le plateforme, de mety hisy candidat TGV pur et dur irondirony isaka hoe fa mba Lalatina no ataontsika candidat eto amin'ity circonscription ty. Non, manana ny parti ny Lalatina Rakotondrazafy, fotoana anankiray ahafahany mandrefy ny heriny io, mandrefy ny herin'ny partiany, de milatsaky izy any amin'ny toerana, any amin'ny fiefiny, any amin'ny circonscription zay tokony hisy azy ka mampatanjaka azy. Na rehefa manelingelina koa Lalatina, c'est une occasion de l'éliminer aussi, ohatrany natao tamin'ny députation. Aza mifidy an'io, tsy Lalatina rery, mila renouvelena le paysage politique. Satria le olona leo mahita an'ireny olona ireny. Fotoana zany anankiray ahafahanao mandrefy io Andriamatoa Rajoelina, prioriseo ny candidat anao, ny olona ao anatin'ny parti anao d'origine, fa tsy tia mpiavy rehetra ty ka manomboka maimay vavy ery amin'ny Facebook ery. Vita, ianao hoe de tsy mahita hoe le Michel mety tsara velatsy be, na ianao miteny ara tompony hoe efa mandroso Madagasikara, ianao ary mety tsy convaincu an'izany. De tsy tsapanao ve Michel mety tsara velatsy miteny hoe efa mandroso Madagasikara fa tsy olona vitsivitsy ery amin'ny Facebook ery. Zany natao hoe sommet amin'ny fiatsaram-belatsy. Tena ngia bomba de mba engaviana ny tafika manam-boninahitra tsy anakorotana. Fa nga raha nyteny Kotomalaly hoe efa mivorivory 10 enina, 7 valo ary ambadika, de iny ianao tonga de miazaka n'iny rapitso. C'est comme si tu es en train de dire hoe vorivorina reo manam-boninahitra anakorotana. Ianao indray miamplifie le zavatra tenenin'ny Kotomalaly.
fotoana io sénatorial io andramatoa ny rajenina andrefesanao ny herinao atraveran'izay ny constitution araky ny lazaiko hoy aho anao troisième mandat andramatoa ny rajenina zay ny tanjona de menimenina daoly am'izao fotoana zao tsisy anakay zany zao tsy ny karazana tsy mamaly mihitsy andro rajelona ary valina be tsy mamaly izy fatany tsara fa re mitavataba reo voatsetrena 250 millions de mikatona ny vavany sa manana problème économique daoly nareo sa manana problème social daoly reo re mitavataba reo ny problème amin'ny mpanao politika malagasy de zao tsy manana fidiram-bola hafa izy fototra ahafahany miaina ankoatrany fanaovana politika kanika dépendant an'le izy ohatra fotsiny zao taka nyteneniko atsika eto ity fandaharatsika ity de mahantra vulnérable be ty fandaharanyity ianareo nefa ny tompon'ity fandaharanyity voatara kely fotsiny rakoty malala de fa menimeny de nefa mba manontany aho hoe inona nefa nataonareo am'ty inona nataonareo am'ty fandaharanyity ankoatran'ireo manao zany inona ny didy raisinareo am'ty fandaharanyity ohatrany to tsisy a mila mamerina foana rakoty malala hoe alefasiny ny farapiny e alefasiny zao hoe ny fandaharana mantra fa tsy za aloha azava ny resaka eo zany le zavatra miseho hoe constitutionnel tsisy anaky an'izany ao moa sasany de efa manaparitaka gouvernement d'union nationale zany telenao andramatoa ny rajelona raha nofanofa ianao ka miconcédé am'izany de enao mivendrana indrindra eto ambonin'ny tany tsisy antony tokony anaovanao gouvernement d'union nationale zany parce qu'en face qu'est-ce qu'ils ont comme répondant rien non ary ataon'ny olona any ambadika any ohatrany tsy fantatro nareo ihany mifampitantara ty miala tsiny tsy fantatro fitadiavana saosy zany gouvernement tsisy ao ny sasany andraisiny quai d'orsay hoe ohatran'izao za manofo re nareo izy maninona mamorona ohatran'izany iza voafitaka zany nareo ihany mamita tenao fa jerena fotsiny zavatra miseho amin'ny rapport de force dans la politique on parle toujours de rapport de force tsy manana hery ianao eo amin'ny sehatra eny amin'ny vahoaka eny amin'ny terrain de mipetra tsara ataovy aloha zay azahoana hery am'izay zay ianao va afaka mipeser ao anatin'le sehatra sa ve zao nde hanao politika nde hanao za tsy maintsy mena zao nefa za tsy manana hery koa hery politika re anany ry non sens zany fa ny any heriko zany de ny vavako tena mba moramora kosa maintsy fileriva tonton kosa raha mamely mafy ohatran'izao fa ohatrany mba tsy mety any ohatran'izao de ary fafafako e le soratry tonton kosa zay ny any heriko fa tsy manana hery politika ka nde exiger ataovy ambassadeur
Asa angambany tsy haiko zay fa zany hoe ato am'le sensibilisation zany no herintsika sy tanjatsika eto ary atahoran'ny mpitondra fanjakana io. Fa reto mpanohatra inona no atahoran'le mpitondra fanjakana an'reto mpanohatra? Vao mahita zandary folo de efa teraka zay tsy teraka. Teneniko raha misy atahoran'ny mpitondra de sy teny. Zay kosa aloha. Fantatrareo tsara fa zay sy teny tsy de mifankahazo. Eny efa mifamela heloka aloha zay. Za koa tsy nanoana sy teny tamin'izy nanao teo fa fantatro hoe tena atahorany Andry Rajoelina sy teny. Manana proof an'izany. Manana proof an'izany a. Tsy de fanao manko ny mamoaka correspondance privé zany manjary tsy atokisan'ny olona intsony ianao n'iza mifampiresaka aminao amin'ny manaraka ka aza manisika anahy koa mamoaka an'izany. Teneniko anareo misy fotoa zay ny avantagen'ny fanaovan-gazety, afaka miresaka amin'ny rehetrarehetra, afaka miresaka any sy teny aho miantso azy hoe rehefa avy eo de miresaka aminy aho hoe miresaka momba anao aho ohatran'izao. Mahafinaritra kosa zany misaotra président. Afaka miantso an'Andriamatoa Andry Rajoelina mandefa mesazy anazy hoe tao no zavatra nataoko zao no tokony ahitsinao. Afaka miantso an'Andriamatoa R Rajaonarimampianina, afaka miantso an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zay ny avantageny tony tsy inona filaza zany hoe impartial tsy mandany amin'ny antso na mandany amin'ny roa araky teneniko foana hoe tsy pro zatsy na pro zaroa fa pro vahoaka. Ka raha tonga any am'zany anao anova constitution zany Andry Rajoelina amitsika miteny zao, raha am'izao situation politika am'izao fotoan'izao, za miteny anareo fa tsisy asaka anazy. Tsisy asaka anazy. Satria en Asie, vous agissez par ordre dispersé. Peut-être, probablement, et j'espère, je l'espère. Hoe izay zavatra zay no mety atonga anareo menakavy tafavondrona ao anatina bloky anankiray. Peut-être ao. Fa raha ohatra hoe amin'ny condition sy ny situation sy ny contexte actuel, izy mivoaka isan'andro mitady onction populaire io, mitady popularité io, fitiavana ny vahoaka atao ary fitokanana any ary cabinet sisa angambany tsy tokanana bientôt. Efa ho avy ao izy zany zay ary efa sûr fa efa vonona any ambadibadika any le constitution. Vao vita tany 11 décembre dia mandalo fotsiny volana May amin'ny heritaona tonga de tononony angambany hoe fidy constitution tsika volana Août amin'ny heritaona. Adino hoe zay teniko zay. Tsy maintsy respectena ny calendrier satria volana May atahorana, tsy sahanao an'izany izy volana May. Donc modiny adala eo aloha patrine eo. Début juin de efa fête nationale amin'ny heritaona. Tapitra amin'ny fête nationale, mi-juillet am'izay izy manonona azy. Hanova constitution tsika. Vidina ny constitution lany fitopolo isan-jato. Tsisy mahasaka anazy e. Variana manao playboy fotsiny daholo. Be dia be ny zavatra azo atao. Sasany na ohatra raha hoe misy tolona tokony atao araky ny teneniko. Tena zany anie reo olona tena hoe tsotra be zany baro ahafahanao mandanitra lanja hoe aiza ho aiza mifandeha ny tonotono io tony. Rehefa jerenao zany le olona manampy amin'le fandaharana,
Tena am'le opposition aho olona roa telo, olona roa telo. Mba nangataka moa reo olona reo zany mba ho discret koa mba mampagaga hoe maninona izy mangataka hoe discret. Roa telo. Fa ny ankabeazan'ny olona tena manao sy manampy ato, mahafinaritra aloha fa vehivavy. Zay kosa aloha tena vehivavy. Misaotra anareo andriambavilanitra am'zany. De manaraka reto-le followersako zany, le mpanaraka anahy le tena hoe miondana zany. De misy olona vao mpitondra fanjakana. Zay. Zao teneniko anareo. Tena raha ohatra ve tena ohatra hoe tena miarahany tokoa zany ny fakam-panahy be, ary tsy indray mandeha na indroa na intelo zay a. Mba ieritreretinareo ve fa tramina kareran'ny vadiko anie natakaloko an'ity zavatra ity? Hoe tsy mety zany neny. Aleo tsika tsy manao an'zany fa mafy ny vavam-bahoaka tsika. Za aloha zany tsy afeniko tsy tatiko ny vavam-bahoaka. Tsy tatiko zany hoe tena manam-bola, miadana de misy alahelo-bahoaka. Tena ohatran'ny tsy tatiko zany e. Hoe io zao fa bon, rehefa samy ho ratsy any manko de tsy mety ho tonga am'zany koa fa nde ndray andro any mety hanao raisonnement lalatiana ve hoe mafy anie reo olona nahazo any lalatiana tena io zany a mila mahafantatra lalatiana Rakotondrazafy teneniko a. Tamin'izy niady tamin'ny Andry Rajoelina de nicontre ny Andry Rajoelina. Tena niady. Ary nanampy anazy aho. Nanampy anazy fidèle tam'zany Zinga Briand, Randrianirina. Satria Zinga Briand no fiancéany tao tam'zany. Nasipasipany tao. Fa rehefa voasambotra lalatiana dia sy fidèle de nampidirin-dralahy tao amin'ny violon. Iny le maimbo za aloha mbola tsy niditra tam'zany. Ary vavahako amin'Andriamanitra mba tsy ho tonga am'zany. Amin'iny le maimbo maloto zay mihitsy aho tantarao. Zany ne raha natao izy tena zavatra tena tsy tena zany ngamba no tena hoe afo be eto ambonin'ny tany ozy. Daholo maloto rehetra ozy fofona rehetrarehetra. De eritreretiny tazomina tao zay firy andro. Tsangany ianao matory izy. Zava-doza ry tao. Fa inona ny zavatra nitranga? Zany no nahazo an'le zanak'olona en même temps aty ivelany mbola vavam-bahoaka ihany mba inona ho fatiny? Tsara ho anazy zay, nefa io olona io no nahavoasambotra azy. Dia andeha hanongana an'Andriamatoa Andry Rajoelina nampidin'olona teny Analakely. Nampidina an'izany zay tam'zany. Oe, zay no nahavoasambotra azy. Hoe ndeha hanongana. Ary rehefa andeha hanongana de hoe aveo reo anao eo fa zany ne le toetran'le olona an-dravalina. Aveo anao eo reo tsy nefa tokony hoe alaina namana hisian'ny solidarité zany. Aveo reo de raha ataonay anay. Voasambotra lalatiana, voasambotra fidèle. Za moa tafatsoaka taty an-dafy, à distance nanampy an'zareo tao. De zao zavatra teneniko anareo. Rehefa mivoaka lalatiana de mivoady izy.
Ao tsy mahavita tsony. Tsy mahavita tsony. Ataoko zay havanana amin'ny Andry Rajoelina. Hiverina anampy an'i Andry Rajoelina aho izy. Tsy manome tsiny anao. Tsy manome tsiny anao. Tiako tenenina anareo zany de zao hoe raha le fomba fiseho an'le situation an'le fanoherana am'izao fotoana zao, mbola lavitra. Mbola lavitra. Ary ohatrany za ohatrany mieritreritra hoe misy olona ao natao fotsiny tsangan'olona fa mifety izy no tena mifavorizeny zany zavatra zany sy ny zavatra rehetra mitranga ny firenena. Problema am' Madagasikara zany de Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Aleo azafy zay resako zay. Rehefa tsy kaopy nareo menakavy a, de zay. Efa nanomboka tany amy 2009 ny teny an'zany. 2010 plutôt. Ary mbola mitohy jusqu'à 2025. De problema am' Madagasikara. Efa nanandrana ny vazanana hoe nini. Fa mbola io nareo menakavy miverina ihany. Tsy malagasy ray manontolo azafady a. Majorité kokoa ny malagasy tsy mieritreritra an'zany hoe Andry Rajoelina sady tsy mieritreritra an'zany atao hoe Marc Ravalomanana. Fa ny problema de zao ny alabato. Ny alabato. Misy ny alabato, misy ny fanovozonam-bato, ary ny ratsy mirahina. Veloma tompoko. Samby hotahian'Andriamanitra. Tsakosakoy tsara ny zavatra teneniko. Rehefa tsy zakan'ny vavony de aloavy. Fa rehefa mety aminareo de manaova abonnement. Ary indrindra nareo ato amin'ny YouTube tapatanareo tsy nanao abonnement mihitsy a. Amin'ny Facebook zao fa misy abonnement. Azonareo atao tsara mihitsy manao abonnement de hoe zao na izao style ohatrany hoe farina ampiana ataonareo angambany. Tsy haiko reny abonnement reny na ho an'ny mpanao émission na ohatran'izany fa alefaso ny mametraka kely tompoko. Samy tahian'Andriamanitra. Veloma mahafinaritra.